Manomboka ny taona avy zany hoe ny taona 2024 dia natokany fanjakana malagasy hitsinjovana ny karazam-biby atsotsika hoe ramanavy ny zoma faran'ny volana aogositra. Amin'ny ankapobeny ny ankamaroany ny karazany ity biby atsoina hoe ramanavy ity dia saika hita eto Madagasikara avokoa. Io moa no tapaka teny Mazoarivo tamin'ity andro androany ity. Raha toho ka manodidina Androarivo nisan'ireo fanihy voaisa tany amin'ny faritra iray ao Atsimo andrefana tamin'ny taona 4 tanoany, dia 500 sisa zany tamin'ny taona 10 Manan-karena tokoa i Madagasikara raha eo amin'ny lafiny ara-javaboary sy biby no resahana. Mialany tamingana nefa ireo fanisy ramanavy eto amintsika ankehitriny vokatry ny aza sy ny fahasimbahan'ny tontolo iainana. Manana anjara ndraikitra betsaka nefa ny fanisy ny ramanavy eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana. Overovana ny ramanavy dia natokany fitondram-panjakana ho androm-pirenena ho an'ny ramanavy ny zoma faran'ny volana aogositra. Nampahafantarina tamin'ny pomba ofisialy zany tetsy amin'ny lapan'ny primature etsy Mahazoarivo. Mandray anjara mivatana amin'ny fanondrana vovombony amin'ny lahimbony na ilay antsointsika hoe pollinisation amin'ireo karazana hazo ala izay maro dia maro tokoa. Misy mantsy ireo karazana hazo ala izay tsy misokatra ny voniny raha tsy amin'ny alina ihany, ary vony somary lehibehibe kokoa noho ny mahazatra antsika, ka ireo biby ireo ihany no afaka hiandraikitra io asa io. Ohatra raha lehibe akaiky indrindra ny baobab izay isan'ny manintona ny mpizahatany betsaka, ka raha tsy misy ny fanihy dia ho tandadonin-doza ary ho lany tamingana ireo zava-maniry ireo. Mandray anjara betsaka amin'ny famafazana sy fanaparitahana ireo karazana voninahzo ala ihany koa ny fanihy. Marina fa saika manao io asa io avokoa ireo karazam-biby sasantsasany ao anala ao, saingy manatombo betsaka ny asa. Mahavita sidina hatrany 20 kilometatra mantsy izy ireo rehefa mitady sakafo amin'ny alina, ka amin'izany no anatanterahany io andraikitra io. Raha ny ramanavy sy ny fanihy dia manana karazany 7 sika ary tsy misy afa-tsy eto Madagasikara avokoa ny ankabeazany. Natsangana ny comité ad hoc izay iraisan'ireo ministera maro samihafa hiaro ny ramanavy sy ny fanihy eto Madagasikara. Ankoatra ny fitondram-panjakana dia nanatrika ny fotoana ihany koa ireo fikambanana maro samihafa fa fikambanana tsy miankina misahana ny fiarovana ny ramanavy sy ny fanihy.